Europe ny Afrika ny taty amin'ny région dia nilaza mihitsy zay fa hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony izy eo koa sao dia nala baraka ny SADC sao dia nala baraka ny firenentsika satria zao mbola firenena anankiray Madagasikara fa rehefa mitondra ny SADC zany tsy maintsy mitondra firenena maro 9 dia teny sasany tsisy sanatraviny vava hoe tsisy alakobikana tiktoare tsy le fikamanana no inona fa ny fitandrovana ny asin'ny Madagasikara. Filoham-pirenena sy filoham-panjakana maro no tonga teto amin'ny firenena atreto hita ilay akony zao ty zany ny SADC asa manahoana sy manahoana ny fantaniko voalohany ao anatin'izay inona lay raha ajerentsika lay teo aloha ireo zany inona zany ny hoe ny paka mampamakafaka toe-karenanao netiny reny ho an'ny toe-karena malagasy. Ny Madagasikara aloha zany anisan'ny hoe fa nantany amin'ny 4 tany no nanomboka membre tao anatin'ity SADC ity zany hoe efa manodididina ny 20 taona teo amin'ny taona 7 tsika no nizava-nisy teto amin'ny firenena dia niantona dia niverintsika taty amin'ny taona 12 sy 2 taty. Raha jerena atao zany jerim-potika hoe inona aloha zany noentin'ilay SADC ho an'ny toe-kare Madagasikara dia tena hoe mahagaga hoe inona marina re tsika ireo ngamba mety hoe ny fanondranana ny CVO akany amin'ireo firenena afrikana izay nanala baraka atsika zay ngamba ny tena hoe nisongadina fa raha jerevantsika zany toe-karena dia tsy manana hoe anjara toerana betsaka ao anatin'izay fifampirarahana sy fanakalozana ara-baritra ao anatin'ny SADC zay Madagasikara. Ny any mba hoe tombontsoa azo Madagasikara tamin'ny vondrona SADC io dia ny fidirana zareo tao anatin'ny fandaminana ny raharaha teto Madagasikara tamin'ny taona 7 zay ihany anisan'ny tena hoe nisongadina raha nidira Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 4 tao anatin'io SADC io. Raha tsorina dia ireo firenena tahaka ny hoe ny Afrika Atsimo sy ny Botswana ireo firenena ireo no anisan'ny tena hoe mahazo tombony ara-baritra amin'izay hoe fandefasana le entana ao aminy makany amin'ireo firenena hafa fa raha ho an'ny Madagasikara zany ny entana izay hoe avy aty amintsika makany amin'ireo firenena ireo dia mbola eo amin'ny latsaka ny 2 isan-jato eo zay. Dikan'izay zany ho an'ny Madagasikara tsy dia tena manana anjara toerana ho an'ny toe-karentsika amin'ny ankapobeny ny fisiantsika sy ao anatin'ity vondrona SADC ity atsika. Fa sao dia tsika tsy mahay manararoatra n'ilay mahatsika ao anatin'ny SADC. Ny olana makiny eo a Madagasikara dia izao hoe mila tadiditsika aloha rehefa ao anatina hoe toe-karena zay tsika dia mila fampivoarana ny ato anatiny aloha no mila imasona voalohany zay vao mandeha le expansion à l'extérieur zay vao mandeha zany le fanitarana makany ivelany. Ny olana aneo a Madagasikara tsy dia tena hoe isika tsy mahay manararoatra n'ilay fisin'ilay SADC zay fa ny tena olana ao a Madagasikara dia isika mihitsy tsy mamelanja aloha n'ilay ato anatiny ilay fiaritsika le famokaratsika ato anatiny tsy manome an'ilay rispoa sy ny fahefantsika ho an'ilay vahoaka ato anatiny amin'izay resaka fiarikarena zay sy fanomezana ny anjara masoandro n'ilay vahoaka atsika ato anatiny rehefa avy eo zay vao mipaka amina sehatra iraisam-pirenena ahafahantsika amin'izay mise positionner manana ny toerantsika ao anatin'ireny mivondrona maro samihafa ireny. Atao ahoana moa ny hoe enao mbola ao anaty kizo mbola ao anaty lavaka nefa olona efa any ambonin'ny tany efa lasa lavitra riny andeha hifampirarahanao zay mila lojika ihany zay ao anatin'le fiarikarena sy ny fitantanana ny toe-karena amin'ny ankapobeny. Ny sody ilay serasera zany no lasa mibahana avy eo anatin'ilay izy fa ilay resaka hoe fitadiavana ny tena tombontsoa no tsy hita ao anatin'izay. Misongadina mantsy raha iresaka n'ilay SADC sika dia ilay hoe ilay ohatrany amboarina indray aloha ny lalana dia manadidio tanàna ny miroso ao anatin'izay hoe manahoana raha ara-toe-karena
satria raha ny hita na tamin'ny fandraisana ny filoha frantsay filohan'ny filoha zay marjona zay ny fandraisana ny COI zao tsika mandray an'le SADC de miasa ny mpiasa-panjakana lasa mafalalana manadio lalana mandokondoko sisitsisina arabe sy ny trottoir rehetra ity manahoana zany ve hoana firenena tony Madagasikara zay ny tany saitsika teo resaka fahantrana manahoana ny hoe mpiasa-panjakana ministeran'ny fanabeazam-pirenena ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ministeran'ny fikarohana ara-tsiasa sy ny ministera départementa ministérial samihafa ny mpitandro filaminana ny gendarmerie pirenena ny tafika ny miaramila miroso amin'ny resaka zany rehetra zany eto Antananarivo ao anatina Madagasikara ohatran'izao manahoana ny fiatraikan'izany ara-toe-karena sa hoe aleo zalamba hanadio ny zava-misy ny ho Madagasikara zany amin'izao fotoan'izao ny fandraisantsika an'ireo hoe fionam-be an-tampony nandeha teo ny COI amin'izao fotoan'izao ihany koa ny SADC de ireo zany karazana hoe fivorim-be zay hoentin'i Madagasikara manakona n'ilay tsy fiheteza n'ilay fitantanana ny ara-toe-karena eto Madagasikara sy ny tsy fiheteza n'le fitantanana mihitsy eto Madagasikara tahaka ny hoe sarotsaromantsika ny amina resaka hoe efa mandray vahintsika zao efa mitady vaholantsika amin'izao fotoan'izao efa eo ampitediavana ny vaholantsika zao fa tsy hoela de iva zay olan'izay fa efa reo ny vahiny tonga anampy atsika efa reo ny vahiny zay hiara-iasa amintsika efa reo ny vahiny amatsy volantsika zay zany ny olana ho amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao hoe ilay fandraisantsika n'le fionana tampony tsy ana anatin'ilay objectif stratégique intsony tsy ara stratégique intsony zany ilay fomba hoe andraisan'ny Madagasikara n'izay fionam-be an-tampony zay hoe inona marina zany le tena ho tombotsoa zay kajikajiny Madagasikara sy ilay tombotsoa ara-toe-karena zay mba ho vinavinay Madagasikara fa tena karazana hoe fivorim-be hoentsika nakonana n'le zava-misy marina le tsy fiheteza n'ilay fitantanana amin'ny akabeany zava-misy amin'izao fotoan'izao manahoana zay resaka fiatraikany ara-toe-karena am'reto mpiasa-panjakana manadio lalana sy ny ohatr' zany reto ny zava-dehibe aloha zany ho an'ny Madagasikara ny hoe tombony voalohany aloha zany ho an'ny Madagasikara zay isaorana atsika mipandray anjara ao anatin'izay fikarakarana ny fionam-be ny COI teo ny SADC amin'izao fotoan'izao de ny fahadiovany tanàna zava-dehibe mila fahadiovantsika amin'izay resaka fahasalaman'izay raha ny ankony amina resaka hoe fiarikarena amina resaka toe-karena amin'ny akabeany dia tsy de tena misy ankony loatra izay hoe ny fantaniko anatin'izay hoe lay mpiasa-panjakana mpitandro filaminana ny mpiasany anivon'ny ministera rehetrarehetra manokana andro ray lasa manadio tanàna ery tsika eto manana ny commune Antananarivo renivohitra moa zany zay atsika ny tanàna raha ny fijeriko anazy karazana hoe adidy masina ihany reny ataon'ny isam-batan'olona mpiasa-panjakana eny anivon'ireny ministera maro samihafa reny amin'izay fanadiovana ny tanàn'izay fa ny tena marina ary raha ny mpiasa-panjakana tsy tokony ho alaitsika tokony ampitombo izy ny famokarany any amin'ireny birao maro samihafa reny mba hampatonga an'le mpampiasa n'ireny birao reny na le usager na le nybesony maro ahita tombotsoa sy ahita sisaka amin'izay service zay omeny ny mpiasa-panjakana amin'ny akabeany ny vahoaka zay mila taditsika hoe ny vahoaka no manakaramana izy ireny ny amin'ny akabeany zany raha ny tena zava-misy marina de mbola manohy an'le teniko teo ihany hoe karazana fisehosehoana ivelany ihany reny ataontsika reny hoe efa manana ny lamina mazava tsara tsika amina resaka hoe fandraofana ny fako eto Antananarivo renivohitra iny koa lay mpiasa-panjakana mbola hoentinao mamafa an'izay de karazana hoe fisehosehoana ivelany ihany zay hoentsika anakonana ary hoentina anampenana n'le tsy fahaizantsika mitantana sy mijery marina ny hoe ahoana ny tena ampivoarantsika inona marina le lalan-tsaina ampivoarantsika nyty Madagasikara zay tonontsika matetika tsy hoe Madagasikara tsy maintsy ho tafarina Madagasikara tsy maintsy ho tafita Madagasikara tsy maintsy mandroso ao anatin'izay fa lay SADC ny zao moa zany hoe isan'ny andrasana ny amin'ny hoe inona zany lay hoako ny lehibe satria reny zao ny COI zany hoe
dina ny fanambarana miezinezina iraisana ndraisany rehetra ndrasana atao anatin'izay hoe fampiatranona ny seho izy fa tapitra le seho ifa nohatra ny songadina ilay hoe andrajoelona ny kabary eo masom-bahoaka atao anatin'ilay izy nanoloana ny filoham-pirenena ny resaka herinaratra no tao anatin'izay tapaka ny herinaratra zany no isan'ny songadina rehefa tapitra le seho i manahoana zany ty indray mitoraka ty ve zany zay fisehosehoana zay ihany de ho tapitra eo raha izay zava misy raha tarafina tamin'ny seho izay ihany kosa mety mba misy azo eritreretina ihany amin'ny hoe mety ho tombontsoa azy ao anatin'izay ny tombontsoa zany no azo Madagasikara aloha de zao mbola miverina kely tamin'le teniko voalohany teo hoe mila aloha isika no Madagasikara aloha misongadina raha mijeriny atsika zao hoe 12 reo firenena mpikamba natao anatin'ny SADC de tadidio aloha fa Madagasikara raha apilahariny reo rejerena ny PIB ny arkarena FAB jerena ihany koa ny DH any amin'ny laharana fahatelo amby folo faharoa amby folo fahatelo amby folo any misy amin'ny Madagasikara amin'ireo firenena 12 ny tiako lazaina ao anatin'izay de zao hoe ny toerana misy atsika aloha zany ao anatin'io SADC io de efa tena pikambanatsika ka pikambana fanoe ny resaka tombontsoa zay mety hoe tokony ho azontsika mampikambana atsika de everina fa tena tsy misy ny antony de lay tsy fisin'ilay fahaizantsika manararoatra fahaizantsika mijery marina hoe aty lay lalakombana ahafahan'lay firenena malagasy miarina sy ahafahan'lay toekaren'lay firenena tena mba manana an'izany hoe anjara masoany zany ny olana ihany koa anatin'ity SADC ity anatin'ny SADC ity de tadio fa reo firenena 12 reo dia ny efatra am'ireo dia firenena zany miteny frantsay ao anatin'izany Madagasikara, Seychelles, i RDC de i Comore ny anankiray fa ny 12 ambiny dia firenena miteny anglisy na le anglophone ozy isika inona mahatonga na miteny kely an'izay de zao hoe le lalatsaina mihitsy aloha zany de efa tsy mitovy eo amin'ireo firenena zay mandala ny teny frantsay sy mandala ny teny anglisy 12 ny betsaka ary efatra ny francophone eo zany le lalatsaina mihitsy de efa tsy mitovy tadiditsika fa misy fitezana zay navelan'ireo mpanjanaka teo aloha ary iny ihany koa avy eo no lalatsaina hoetin'ilay mpitondra teo arina mitantana an'ilay firenena de hitantsika hoe ny taraiky somary taraiky zany ilay firenena zay miteny frantsay raha oharitsika amin'ireo firenena zay miteny anglisy de io de efa maratsy toerana atsika ao anatin'le vondrona tadidio fa ny mety azo Madagasikara tombontsoa anatin'le SADC de resaka rapport de force rehefa mafia ny ato anatiny fiarikarenao ato anatiny rehefa hitany any ivelany ianao fa io Madagasikara fa misongadina manome lanja ny olombelona ao aminy mampitombo an'ilay farim-piainan'ilay olombelona ao aminy de mitombo azy izay sary izay toerana misy anao zay any ivelany io zany de efa olana ho Madagasikara ao anatin'ity resaka SADC ty ny miresaka moa ianao teo ny amin'ny resaka hoe ratsy ny endriky Madagasikara ny kolokolo no manjaka Afrika Atsimo isan'ny mpikambana ao anatin'ny SADC teto moa zany ny Emmanuel Macron fa tsy sany tenitsika ny amin'ny tsy sany resaka tsika ny amin'ny hoe resaka nosy malagasy na de fotoana afaka nararotana reny fa amin'ity zany zao misy an'ilay volamena 7 kilao tratra tany Afrika Atsimo tsy amendry zalahy ihany koa manana mety misy eritreritra misy azo mety anana fahasahinana zany ve ilay fitondram-panjakana malagasy sa ahoana satria ny misy firaisamon'ny firenena koa mivoiny amin'ny tena alao io tazomy zalahy fa raha tonga io de lasa ny posindro manam-pahaizana fotsiny fa alao aloha io any de rehefa tsara tatana tsara ny eto vao miverina manana fahasahina amin'izany ve ilay fitondram-panjakana ny angatana aloha zany de ny fiarikarena manko de miankina amin'ny arena zay ao aminao ao rehefa hainao mitantana ny arena zay anananao rehefa hainao mikolokolo
mandeha mampandeha amin'ny mangarahara ny arena zay ao aminao de mandeha ho azy ny ambiny ny tiako lazainao anatin'izay de ho an'ny Madagasikara mbola tsy miverina le volamena 3.7 kilao tao Afrika Atsimo afaka atao amin'ny Madagasikara tsara ny mangataka amin'ny Afrika Atsimo raha tsy efa noetany zalahany fa ny zava-misy nefa mety marina zay teneninao zay rehefa tonga eto marina tokoa izy anahoana le resaka fitantanana azy io zany rehefa tiatsika ho ny ampiarina ny toe-karena anankiray de ny resaka hoe ny fanjakana tsara tantana ny bonne gouvernance ny état de droit ny tantandalana nisany tsy maintsy ataontsika aloha laharany fa ninninona zany jafitra hoentsika ampivoarana ny firenena rehefa tsy eo zay mangarahara izay rehefa tsy eo zay fandalana ny didy zay sy ny lalàna izay de tsy afaka mihitsy ny firenena anankiray zany eritreritra hoe io tokoa fa isy ilay fivoarana eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny fiarahamonina amin'ny akabeany ny ao anatin'izay ny resaka fandraisam-bahiny zay any hatrany isan'ny menamenina ihany koa raha tamin'ny COI mitohy mandrakizao ny amin'ny hoe lay fisitrahana tsena ao anatin'ny tony koa satria fandraisana vahiny ohatran'izao zany fanararotana ihany koa any mpandraraha aloha na tiana na tsy tiana fa lay katrano an-trano fiakamakama ihany koa mbola manjaka ao anatin'ny fanomezana tsena na eo amin'ny resaka sakafo na amin'ny resaka fanaovana fotodrafitrasa sy ny maro samihafa mifandray amin'ilay resaka kolikoly ny zavatra misy zao lay mpanao asa-tanana malagasy moa zany tsika eto akaiky ny ary malagasy reo mitaraina ihany koa ny amin'ny hoe tonga de nanaovana trano vaovao manaraka-penitra eny akaiky eny vato eny de ao zany no atao ny ara malagasy zay mpivarotra tsy ahoana sy ahoana ny fomba ny recrutenandreo sy aveza fa ilay olona namelo masony lay lay ara malagasy asa-tanana efa ntaonany maro io tazany ireo lasa menomenona ao anatin'izay manao ahoana ny ihany koa ny mety ho fampitena fahakiviana raha toe-karena ao anatin'izay ny ao anatin'ny hoe fivorimbe any tampony tahaka an'izao moa de mila omena lanja foana ny maizy azy ny firenenao rehefa miresaka an'izay hoe maizy azy ny firenena zay tsika dia omeny lanja ny olombelona omeny lanja ny tontolo ara-piariana zay tena anisan'ny hoe mampiavaka sy mampalaza ny Madagasikara raha miresaka amin'izay ianao namina iony hoe zay resaka hoe ny ara malagasy zay na ny taojavatra malagasy zay de ny tiana ampitaina zany ary tiana hoe resana ao anatin'izay de zao hoe mila omenao lanja foana ny maizy azy aloha lay olombelona zay efa nivelona teo tao anatin'ny fotoana maro an'izay fanaovana ny asa tanana izay ary eo ihany koa raha misy ny fanatsarana sy ny tantsoroka zay tia ny fanjakana omenan'izy ireny de tokony omena ao anatina tena hoe mangarahara izany mba ampatonga an'izy ireo anana an'izay hoe rispo amin'ny fanatsarana zay asa tanana zay anisany tena mampalaza Madagasikara efa atao anatin'ny fotoana lava zay ny fahatsarana sy ny fananantsika aingam-panahy amin'ireo asa tanana maro samihafa ireo mbola miverina foana ihany zany hoe raha tiatsika ny lamina n'ilay fiarikarena eto Madagasikara de ny fanjakana mihitsy ny mila mampiseho an'izay hoe io tokoa fa ny fanjakana mihitsy no maneho fa mila n'ilay mangarahara mila n'ilay transparence tsika mba hampatonga an'ireo mpanjara indrindra ireo mpanjara madinika zany mba hoanana an'izay risposy hanatsara n'ireo fiarikarena zao fa raha ny fanjakana no mampiseho eo mason'ny olo-pirenena eo amason'ny mpanjara eo amason'izao tontolo zao hoe fanjakana mihitsy no mampiseho an'izay tsy filaminana sy ny kinamanamana izay de io anisan'ny tena manimba ny fiarikarentsika eto Madagasikara ny ao anatin'izay isan'ny eo zany zay olana eo amin'ny resaka fisitrahana tsena izay fa lay fanjakana mihitsy ihany koa ny tsy manome sehatra tsy mitady lalam-barotra moa zany raha ny maromarina kokoa ao anatin'izay io zao ny Amerikana zany zao efa isan'ny manano sarotsika satria raha taloha aotra isan-jato lay abatseranana zao aloha zany izy 5.20 isan-jato hitany ihany zany ao anatina fanondranana entana
ny lalam-barotra hafa ihany koa lay fitondram-panjakana manahoana am'izay hoe fanampiana n'ireo mpandrarah miresaka fitadiavana lalam-barotra zay satria misy vokatra eto amintsika tsy ary olany eto toerana avokoa raha ohatra ny arenantsika fa misy ny hoe tena natao ahondrana mihitsy toy ny resaka lavanilina sy ireo volo-fanondrana samihafa zay raha miresaka an'izay hoe fanatsarana ny toe-karena izay ihany tsika. Ny Madagasikara membre ny COI Madagasikara, membre ny COMESA, membre ny SADC, Madagasikara mahazo tombotsoa anatin'ny tsena ny AGOA. Raha jerentsika raha tombanana zany mbola misy accord commerciaux ihany koa zay ao anaty Madagasikara. Raha tombanantsika nefa zany zay hoe fidirantsika tao anatin'ireo accord commerciaux nareo vondrona arabaritra sy fanakalozan'ireo de raha ataony tombana na ny bilan de tsy nahitany toe-karentsika tombotsoa mihitsy ireo. Ny tiako lazaina aloha zany eo anatin'izay de zao hoe ho an'i Madagasikara aloha zany fifanarahana arabaritra ho any any ivelany de metimety kokoa an'i Madagasikara manao an'le hoe accord bilatéral, zany hoe fifanarahana eo amin'ny firenena rotota reny zany tokony amafisy Madagasikara. Aka fanoarantsika hoe afaka atao Madagasikara tsara mihitsy ny manamafy ny fifanakalozatsika sy ny fiarah-miasantsika amin'ny Chine na ny Japon na ny Inde, afaka atao tsara mihitsy zany zay accord bilatéral zay. Fa Madagasikara zany tsy raha mbola miaina ao anatin'le accord multilatéraux tia dia tsy ho hita saritsika. Ny antony mahatonga atsika tsy ho hita sary de miverina efa niresahako teo aloha izy hoe ny pointanao zany rehefa ao anatin'le accord reny dia miainga tena amin'ny zava-misy marina amin'le tanjaka le firenena ao anatiny. Rehefa matanjaka ny ao anatiny de moramora kokoa aminao mahazo toerana ao anatiny reny vondrona zay hitambaram-be amina firenena maro samihafa reny. Ny olana ao Madagasikara de tsy fisiny zay lalatsaina zay fampiroboroboana sy fampivoarana an'le accord bilatéral zay. Resaka koa ianao teo hoe ny tsy fahampin'le tantsorika zay amin'ny fitediavantsika ny lalam-barotra anisan'ny tena hoe antoka ary mission ny ministera ny varotra zay fitediavana ny tsena vaovao zay. Iny ihany koa zany tokony ampiroboroboana zay fitediavantsika ny hoe lalam-barotra vaovao zay mba tsy hampatonga an'le toe-karentsika etehatra sy hiankina tanteraka amin'ireo fifanarahana zay efa manjavonjavo amin'izao ny mety fahafatesana sy ny tsy ahitantsika tombotsoa ao anatiny. Ary ihany koa ny fanjakana ihany koa de mila mijoro ho ray aman-dreny zay tena mampiana-janaka. Ino moa zay mampiana-janaka zay? Tadio fa anisan'ny tena mafy be zao ny azakazaka eo amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena amina resaka famokarana. Eny fa na de ny hoe famokarana ny reo vokatra zay tena nampalaza Madagasikara toy ny lavanisy ny reo entana maro samihafa de anisan'ny tena miazakazaka be ny fifaninanana eo Madagasikara. Rehefa tsy ampy zany le fampianaran-janaka, zany hoe tsy ampy ilay tantsorika amina resaka fanofanana sy ny fampianarana, fanomezana vahana an'ireo fampiofanana an'ireo eto an-toerana de anisan'ny antoka ihany koa zay ho an'i Madagasikara aparefo atsika anivon'izay sehatra iraisam-pirenena zay. Ny zava-misy ary moa eto Madagasikara ireo mpandraraha zay tokony ho ampiana, ireo mpandraraha tokony homena tantsorika, ireo indray novonoana. Ary anisan'ny tena mampalahelo hoe maro amin'ireo mpandraraha eto Madagasikara malagasy nefa vao mainka atao omenan'ny olon-tokana na omenan'ny vahiny zay tombotsoa zay fa tsy ampy ilay fanohanana sy tantsorika marina omenan'izy ireo.